fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. atolotry ny malay misaraka groupeanareo zao ny fizarana farosady farany amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe mystère nambomiadana. tantara no soratan'ny Landry Steven. Nouvelle amin'ny Tovo, Volana, Landry Steven, Clément, Saloy ary Finiavana. Nandray fiosonanao totosa Tovo Andriambololona, studio ny prod. Toka tonga za fa iza koa ary za miantso ny anarako zany oay ary to misokatra ny iza mivaravarana zany fa iza ary no namoana azy ty sa mety hoe tatatoa ihany ve aleo aloha antsona mihitsy izy ka tatatoa to tsy misy mamaly akory ary zako andraso mihitsy aloha zay voaka vetivety ka oay fa iza koa zany misintona an-tanako zany fa andeha ho aizy ianao hoe efa tiany e za efa ato an-trano oay to inorso fa avaiza ny diranao teo dia ina nataonao aty amiko mba tonga mangy anao fotsiny re za ay ve mahazo toerana re misaotra re aleo ary za hoe tao akaikinao eto mihitsy io fa tsy maninona ka norso ie akapingo e masonao iny ary oay le ty fa inona koa ary le zavatra ny anjera be teo ay tena tsy nisy le zavatra teo fa nofo daholo tena nanonofo anorso indray tena enjana zany fa mifiry ary zao oay to tena vao misasaka ny alina aleo rangalo hiverina atory fa inona daholo koa ary zany feona lika marobe zany dia ohatrany misy zavatra midona be tapoka indray any inona daholo ary zany tena misy zavatra hafahafa mihitsy ka tena ohatrany hoe misy olona mihitsy any ivelany any savy izy zay vao tena norso aleo aloha hiarina moramora teto mihitsy za dia jeran'izany ka aleo aloha tsaitsaika moramora sao dia taitra hoe mievaka aleo aloha sokafana moramora mivaravarambe dia aleo mangarangarana kely aveto zay ary toa tsy misy ininona kory dia ivelany ity zany fa tena tono tsara aleo aloha tsaitsaika moramora hiverina indray ka aleo akatoko moramora ty varavarana ty aleo kisakitsy amin'itsy varavarana raitsy indray no mitazana aleo aloha mandeha moramora ihany sao dia misy taitra ny olona zay aleo aloha voaina moramora indray ty ohatra ary tohotra ny misy olona eo apoditra ilay azo maniry io tazako tsara izy ty fa dia volana koa moa mazava tsara ty avelany aty ary to lay antitra be ne izy zany marina mafy raha tsy ngabe raha maromanga mihitsy io tena ohatran'izao mihitsy le famidrany tamin'ny anahitako azy iny ka tena izy io fa inona ary dia ataony to miodikodina ny trano fotsiny tena mahagaga zao ary to misy zavatra alevony an'io atokotany zany ohatrany mangady tany zany izy fa inona daholo koa ary ny dikan'izao mihina aloha za fa misy ifandraisan'ny tamin'ny diako tany aminy ihany ty oay to nanjavona tsy hita tapoka teo ntsony izy marina mazava zao
Tena tsapako fa ohatry ny ala tapoka zany nitahora tato anatiko. Aleo iverina tory amin'izay dito ny toyny. Maraina sahady indray ny andro. Mino fa mbola matory be indray zao toka eo ambany ao. Aleo aloha fo azoko toa fa sao dia dadatoa indray ny tonga aloha eto ka. Aleo aloha hidina moramora teto. Ary toa tsy ato intsony. Mba natafafo maraina indray kay. Aleo aloha hidina any amin'ny dadatoa ka. Manahoana dadatoa? Manahoana anaka? Tafafo maraina ery ne meva kely zany. Za io vao mandrehatra afo andrahoana sakafo maraina antsika ko. Zany ve dadatoa? Ary aiza toko dadatoa? Tsy mbola nisy mivoaka mihitsy ange teto e. Za io aza voasaka amin'ny trano mihitsy zao ko. Hitanao fa mbola midy avy aty anatiny daholo ireo ny trano. Ka iza ny ery dadatoa tsy ao amin'ny efitra misy anay intsony e? Zany ve? Tsisy olona intsony ao ambony fandriana nefa mahagaga raha hoe efa nivoaka izy tokony handamina fandriana. Nefa ny fandrianany ao mbola mikorotana be. Fa manany ihany avy e zany mevity sa ahoany Tena marina ane zany dadatoa e. Andao any antsika sy dadatoa hiakatra any dia jerentsika any raha tsy matoky anahy dadatoa e. Kala kely ty koa. Ndao are, ndao. Odry, fa toa tsy ato tokoa toky e? Hitany dadatoa zany, tsy ao intsony izy. Odry, fa inona koa mahazo anareo ry dadatoa sy meva? Za aza mbola ty ambony fandriana ty koa lazainareo fa tsy atao trano intsony. Nefa ve izy tsy niteny anao hoe ho aiza? Tena tsy niteny izy ry dadatoa. Fa inona koa raha mahazo anareo reto e? Zaho mbola ty ambony fandriana ty, mbola ty tazanareo ty za. Tsy azoko mihitsy koa nareo zany ka. Oay, ary tena tsy mahariary ve zareo zany e? Tena lasa nangano ho any kely tapoka amin'ny maso meva. Dadatoa indray mivezivezy eran-trano fotsiny. Tena very ny sokory dadatoa. Meva, tsy very zany ho aza fa ty. Tena hafahafa mihitsy zao ka. Tsy misy mahita, tsy misy mariana avy nareo e. Tena lasa mivoaka ny trano fotsiny izy mianaka. tena lany aika ary meva. Efa namory olona teto tanàna mihitsy ary mba hitady any toko fa tena tsy hita izay nalehany e. Efa nizara roa mihitsy ny fokon'olona ny hodidina an'Ambomiadana fa tena tsy hita e. Dia very ve izany ny zokiko dadatoa? Okizay lory meva. Mbola mitady azy nge tsika e. Inona ary zany mba ataoko mba hinono zareo anahy fa za nge ato trano ihany fa tsy very zany e. Tena lasa malelo an'ilay zandriko kely marina. Fa zao lory meva. Meo aloha ny telefonanao hiantsoko an'ny rojo zandriko sy ndrainareo mba hampandrenesana andry zareo an'izao vaovao zao e. Ry izy mianaka, tsy very zany ao za fa ty hanolonareo ty ihany e. Tena tsy misy mariana avy ianareo e. Dia inona re ny ataoko e? Ty dadatoa ny telefonako dia resao zareo a. Za aloha metraka sakafo an'ilay zokiko ihany fa sao dia mba hiverinao ihany izy. Allo any an-tokotany any iantso azy ary e. Malasa aiza ilay selary zoky e. Malahelo an'lahy izany. Dia sanatria ve tsy fankahita tsontsika e. Tiany telefonanao ry meva. Ho avy eo ndry zareo raha pitso. Tena malahelo azy andry dadatoa. Ao fa mitady tsika e, tsy maintsy hitantsika izy.
tatoa Fa misy inona ary meva a? tsy aotsony anele anjara farony toky e efa nisy ninana tao Maninona tsara hoe ry meva? zany hoa Andraso hoe hoay tokoa to tsy eo tsony tena lalina zao ry meva. Efa amin'ny tenanareo foana ngefa zange ho atsy very zany fa za ty ihany e. Tena tsisy mary anazy zareo. Tena very hevitra marina. Zao zany le hoe very fanambola velona. Tena tsy hitako izay atao ka. Ndao aloha tsika mianaka aloha hialanenina hitady azy eny an-tsahandro any tontolo mihitsy e. andao ary Fa tsy renareo mihitsy hoe izany teniko izany e. Efa hoe tsy very zany ao za fa tia mijoro manoloana anareo ty. Tena tsy hitako intsony izay atao e. Manarana mikasika an'zareo zany efa tsy reny akory. Tena tsy haiko izay ho ataon'ny ray aman-dreninao ary raha tonga eo ry zareo ry meva. Marina e. fa ngamo adosony tadatoa zany ka Andao ary tsika mianaka andeha aloha e. Ndry lasa izy mianaka kely marina. Tena lanaiky tanteraka. Tena tsy hitako intsony izay hevitra e. Aleo rangaloha andramana andefasana hafatra ny finday meva. Aleo tonga dia soratako izao dia izao mihitsy. Zay fa vita. Otry to tsy mety lasa koza ty nefa mbola misy fahana mihitsy ange ato e. Tena tsy mety. Dia inona zany ny atao? Sa aleo indray rangaloha maka taratasy dia asiana soratra. Zay no hitako tena fa mety e. Zay sisa ny hevitro farany. Tena aleo rangasaina atao aloha zao dia zao ihany amin'izay mba afaka amin'ny fitataina an'zareo a. Ty eto misy taratasy. Le ty e. To tsy mety mandeha koa ary zany stylo zany koa. Andrasandreo soloina ny ty. Tena tsy mety mandeha. Nefa nge mbola tena feno tsara daholo reto e. Tena hafanenina. Aleoko loha zany mionona miandry ny rariny eto e. Manao raha noatra voina loatra izany vaovao ratsy nambaranao anay izany. Eny tokoa fa nisy inona raha zoka inona ny zavatra niseho taty marina raha tsy hanapaka ny lalan-drahanay mihitsy nareo Tony tsara aloha nareo e. Raha zavatra ohatran'izao kosa aloha raha noatra tena tsy ampitony anay velivelo ka nakaiza ny zanako e. lasa ho aingana raha soko izay zavatra niseho lasa izaho any zanako. Na za koa zany taty dia tena vaky loha mihitsy izy roa e. Natory izay ny alina. Tsy nisy resaka hoe inon'inona. Tampoka eo nefa ny maraina dia tsy hita izay nanjavona ny toky. Ka ny zanako ve dia anjavona fotsiny amin'izao raha zoko raha tsy nisy antony tao Tena eto voalatsa nenina tanteraka marina. Tahaka izay ato tsy ny tantara zavatra tamin'ny toky. Nisy fotoana manko izy efa nanambara tamiko fa tsy maintsy hiala nenina ny amin'ny orso. Za moa dia tsy mivaky loha loatra satria neveriko fa tsy ahavita inon'inona izy. Ary nahagaga mihitsy ny nanadihadiny be any momba ny ngabera maromanga. Fa inona fotsiny mahalaza sainanao eo raha noatra? Toloha zany mindrikondrika fotsiny. Ka tsy hitako ny hery zareo izay tenenina e. Tena maizina amiko tanteraka izao zavatra miseho amintsika izao. Marina e. Ary meva kely moa zany mba lasa izy. Lasa ny lalao niaraka amin'ny namany ihany izy. Aleo ary fa andeha ho atsoko vetivety izy e. Tena mahalasa ny saiko mihitsy izao zavatra miseho izao rotsy a. Ka zany mihitsy nge. Aiza ve dia anjavona tapoka tsy hita teo na kaiza toky. Tena misy zavatra tsy mazavazava zao ka. Izy aza rehefa any amintsika miteny foana raha sendra misy dia maharitraritra. Tena fery zanako ry aja. Lahy tokany haiko ange iny e. Aok'izay aloha e. Manjary ampalahelo koa meva kely. Sady efa tia tamin'ity izy. Ohay
Dada sy Neny, ay tongonareo. Ie, Very zoky Dada sy Neny a. okizay aloha zanako, okizay aloha. Aza tomany aloha ndry. Fa hono a, aiza daholo ny toerana tena falehan'ny zokinao iny. Izany tsy mba mpandeha lavitra firy e. Raha tsy hoe mankany tamboho na hoe mandeha any Ampatsakany. Efa tapitra ny tetezina sy tadato daholo nefa ireo tanàna ireo fa tsy tsenalehany. Raha mba fantatrareo ngery Dada sy Neny fa zangy atao trano ihany e. Eny e, na tena raha moa za tsisy andre akory nareo. Aleko mangina. Tsapako fotsiny nefa fa tsy misy zavatra miafina amiko ny zavatra misoratra atao trano. Zao ry izy mivady a. Ie, Aleoloha tsika hiverina hiala nenina hitady azy eny amoron-drano eny sao dia mba eno mety ho ahitana azy e. Akandao ary. tena zany mihitsy. Ndao. Ndao ary e. Ndao. Tena efa lalana ery zareo izay vitantsika tetỳ amoron-drano tetỳ izay. Nefa izy ry zany tsy hita ihany. Aleo aloha iodikodiny aty ihany fa tsy maintsy ho hitantsika ihany ny mariny e. Fa hono ara zoky. Ee, Maninona moa zany tsika raha makeny amin'ny fariana Ambomiadana e. Eny manko izao sisany mbola tsy nalehantsika ko. ay, andao ary e. Fa ngamo eny azo alendray e. Fa tsy hoe misy lolo masika ve eny? Tsy fotoana ny fiemorana tsony izao ry aja. Sa tetavinao very ihany zany toky. Tena very ny zanako nge. Okizay Aiza aloha ny tany rotsy a. alehako. Okizay ho aloha. Tsy maintsy ho fantatsika amin'ny mariny e. Manana finoana fa tsy maty zany akory izy e. Tena mampalahelo ny mahazo ny olona manodidina anaka. Mipempenina mitadina etsiro nefa za tsy aiza fa atao trano ihany. Tena lany aika e. Inona re zany ny ataoko e? Efa ataoko daholo izao fomba rehetra izao mba tsy hampitebiteby azy zareo nefa tsy nahitam-boka fa io eo ihany. Tsy maintsy nataoko aminao aloha izao zavatra izao anaka fa tsy tiako hisy ahita na atsikaritra ny zavatra ho ataontsika mianaka. Amin'ny latsinainy izao tsika no ahaka ny Norosoa eny amin'ny fariana Ambomiadana. Oay, fa toa feo an-gabe maromanga. Nefa tsy haiko hoe avaizany ny vilile feo fa reko fotsiny. Zay vao manomboka mazava amiko ny tiana atao. Ny andro nefa ty mbola vao zoma. Zany hoe mbola manjavona mandritra ny fotoana lavalava zany. Eny e, tsy maninona mora zay nahavitra olonako. Tsy manao ratsy akory nge za fa manao soa e. Tsy maintsy avitra ranga Norosoa. Ny zavatra mahagaga anahy ato an-trano ary zareo dia izao a. Hoe ahoana ary meva? Tsy zany hoa fa ohatrany hoe ohatra ny ato an-trano izany ihany toky. Alaminako daholo ny fandrianany, ny efitranony, fa misy manan-kirotana foana. Zany ve anaka? Ie, ny fitoeran'ny akanjony, indrindra moa fa ilay boky famakin'ireo. Tsy misy miverina amin'ny toerana andaminako azy fa ohatrany hoe misy mikitikitika foana. Ary ny tena mahagaga anahy dia misy mihinana foana izay anjara vary izay apetrako akao. Ahoana tsara? Oviany zany ry meva. Hatrany tsy nahitana anazy ry Neny a. Tena mahagaga mihitsy izao zavatra mitranga izao ka. Toa mieritreritra zany aho hoe nahafeny zavatra ilay zanako. Dia inona nefa zany no antony? Na za koa zany hoe tena ohatrany hoe manonofo izany mandinika an'izao toe-javatra izao e. Tena tsy mbola nahita toe-javatra ohatr'izao hatr'izay nipoirany voamasoko raha bary e. Dia inona ary zany no tokony ho ataontsika ry zareo a? Na zahay koa aza eto saika ilay hevitra aminao e.
hoe inona no tokony ataontsika tsy tokony hipetrapetraka fotsiny amin'izao mantsika eny e mahita hevitra ihany aloha fa tsy haiko hoe inona no mety ho vokany aloha e ka teneny ihany aloha raha zoky a sao dia izany mba ahitana marina e ka zao ary aleo mamory fokon'olona dia averina indray ny fanadiovana ny tanàna ohatra ny fanohatra amin'izay rehefa misy trangan-javatra ohatran'izao e dia ahoana izany no ataontsika amin'izany hitanareo mamory fokon'olona tsika dia mamonomby atao sorona anadiovana ny tanàna mino amaniko fa ota ny tanàna matoa miseho izao zavatra izao e fa ota ahoana koa raha zoky a ka tsy fantatro fa mety hoe izay fotsiny e alanenina aloha ny ataontsika eto ambomiadana nefa fantatrareo fa maka ala vahiny nefa raha ny tokony ho izy a toko tsy tokony ho vahiny fa zanak'ambomiadana ihany ay dia ho lazaiko an'izy mivady ary ve ny fikasana izay nataon'ny toko fony mbola izy vao nahalalany tantarany tranga teto e ka raha izay kosa ve no ahitana azy raha zoky maninona moa raha atao a eny tokoa ary anoatra dia rovina ny tokony anatanterahantsika an'izany zavatra izany ka leo ary aloha anatina ny filopoko tany a dia miakina aminy ny anaovantsika an'ilay izy e sady izy koa mba tena mahay fombafomba eto ihany koa tena tsisy miafinamiko loatra eto ny zavatra mitranga atao trano a nefa efa haiko sy fantatra aloha fa tsy misy ahitana andrehana zany zareo ireo eny e tsy maintsy izay moa zavatra miseho satria mbola miandro fotoana vao afaka miseho a eny ary risy mianakavy mba mangataka fankinana kely aloha fa manjary tsy maheno ny sasany hoeto ny teninao président hoeto ny teninao eye ka sao ny atony viritsika eto moa dia tsy inona akory fa mba hitatavana ny marina momba ny fanjafona n'le sasalahtsona hoe toky sanaka anabafin'ny tatatora baro manko izy io izay indrindra ka sao hanao ny fanadiovana ny tanàntsika ka tia ho mivositra ray ity no natolotra zareo ka sao no atao ho alatsaka antsika eto ny rany dia misaotra antsika fokon'olona ihany keo aloha fa tena hita fa mbola eto amintsika ny fihefanana sy ny firesakiny e ka niara-netana antsika nahazo an'ireto ondry telo reto izay fanampin'le omby ho alatsatra ka mangataka antsika fatandela aloha mba handafo an'ireto biby reto ary tena mbola hitadaratra rotsy fa tena mbola mirahina mimponina ty ambanivohitra ty a eny lesy e tena marina tokoa izany ka nareo ondry ireo aza tsy mba ny alantsika volakory fa dia natolotra zareo tamin'ny fony manontolo eno a ka sao ary miangavy ny raindra sasalahy aloha mba hitondra ny ranyle omby sy ondry mifangaro fa hoentiny amanatony aty amiko ity fa misy fombafomba tokony ho ataontsika enao zany valy a hoetony ianao izany ry aja ndana manatony eny dia hoeto izay zavatra nytenenina izay efa tika ty ary re tompoko eye ka manarary ianao dia hoety manaraka anahy iny e ena ary tompoko ary inona ary izay ny zavatra tony izany araraka ny ambon'ilay vato ilay raha dia ohatra ny teniteny zavatra izany izy zay fa vita ny fanadiovana rehetra vita vavaka vita tsotrano dia reto hena reto indray a ho zaraintsika isa-tokantrano mba ho marika fa miraha intsika sady tsy misara-pasany eny ary tompoko ny voalohany indrindra dia tsy hainay ny tsisy ohatranao tompoko nitarika ny vahoaka misaotranao tokoa président satria ray aman-dren'ny tanàna foana ianao satria maro ny zavatra ataonao eto amin'ny tanàna antsika dia misaotra anareo vahoaka ihany koa niara-farimbona taminay teto
nanao ny tongotra ny ara-mamindritsika sy soroka ny ara-lanja tokoa. Tsy navelanareo rery izay. Zanahary ane hitahantsika tsiraray avy. Ka dia mankasitraka indrindra tompoko. Tsy misy isorana ny amin'izany satria sasy raha manana neny antsika ilay nahary ao an-tampoloha no isory satria no izy no nantanteraka n'izao zavatra rehetrarehetra izao. Neny eo rovina angatoko vao miverina. Mbola tsy fantatra kery meva fa aza manandry fa tsy ho ela tsony izy dia ho avy ka. Tena mampalahelo mihitsy ilay zandry keliko ka. Raha mba fata matsy fa za nge mahita an'zareo miresaka eto ihany e. Reko daholo izay resaka ifanaovana eo. Aza manahatsonaka izany fa efa hita mizokiny tsy ho ela. Andao amin'izay tsika telo mianaka aloha atory fa efa tena alina be koa ane ty andro ty. Dadatory Abary manko efa ela ihany ny lasa natory. Eny tokoa. Efa amin'ny 10 zaoko. Aleo matory amin'izay ary. Way. Ary ohatran'ny misy mamovaravarana ane izany. Eny tokoa. Nefa tsy avao amin'ny efitra ny dadatoa mihitsy izany feona varavarana izany a. Avaria ambadika ary izany. Aleo aloha jereko vetivety mihitsy ka. Aleo aloha ariatrako mihitsy ty jiro ty. Za ihany ndre tiry dada fa tsy izy akory a. Tena tsisy neninenina akory aza atoko. Dia sanatria hoe iza ary zany nefa ny hevitra misy an'ny dadatory Abary mihidy tsara. Toka! Maro toka! Oay, mijanona ilay feo. Tena feo angabera maromanga indray izany a. Nefa tsy fantatro hoe vaiza ny neviana. Ahoa izay tompoko? Aza gaga ianao anaka fa za ihany ty a. Ka zao mandany eny amin'ny variana mbo miadana anao raha pitsoatoandro amin'ny 12 tsy diso. Manaraha an'ilay tovovavy ianao. Ataovy daholo izay ampanaoviny anao rehetra fa alohan'ny andananao eny anefa dia ska fioarina kely antoam-pandrinanao io fa misy vakana 3 karazanao. Dia iambozony daholo ireo vakan'ireo. Iambozony daholo ireo fiarovana. Dia misy rano amin'ny tovangy kely ao dia rarao amin'izay daholo izay lalana alehanao rehetra. Zay fa mitsotro anao aho e. Dia misaotra betsaka ringabe a. Ao fa tsy misy adino izay efatra rehetrarehetra nampanaovanao azy e. Aleo aloha jereko rangaza ny arina kely izany a. Ty eto ka. Io tokoa misy vakana 3 karazana. No miketo izany ny ady mavy a. Miova tanteraka izany ny drafitra. Za rery indray izany no andeha ka norosoiny amin'ny fariana mbo miatana. Miheriny marimarina kokoa fa nahakasitrahangy be ilay fanadiovana nataon'ny fokon'olona iny ka nahamora ny zavatra kasainay e. Ndre toa tsy androko ireny ny andro raha-pitsionako amin'ny orso. Ary noko ihany koa fa vita hatreo ty akiafy nataoko ty. Irehare amin'izay eo na fianakaviako sy ny manodidina. Hipotra amin'izay koa ilay olana iverina fa very. Irehare amin'izay ary hifanatrika amin'ny dada sy ny eny. Dada toa indrindra moa fa meva kely ilay zandriko. Aleo amin'izay aloha atory ka. Efa maika ao ampitso indray. Toka! Tonga ty ny fotoana andananao eny amin'ny variana mbo miatana. Mandana soamatsara anaka. Tsotrano anao a. Fitao io anaka dia aza misy adino ny afatro rehetra izay niteneniko taminao.
eny ringabe aza matahotra ianao e. Vao mialety ianao dia iambozony le vakana ary aiza tiany ihany koa le rano amin'ny tovangy kely. Eny tompoko. Andrarao kely taoly izay lalana hotiavinao rehetra. Zay fa tsotrano anao ahy e. Eny ary tompoko, aza manahy ianao fa tsy maintsy vitako io ka. Nomboka eto izany ny ady hatrea alary toka fa firy marina moa izao e. Ay teny efa 12 ora latsaka fefany ary aleo aloha hanainga amin'izay ary. Tonga dia tia lalana mizotra mahitsy makany amin'ilay faritilo izany ny zorako ary aleo aloha iambozonana amin'izay ilay vakana ka dia tia tavoahangy kely misy rano ty ataoko aty am-paosy ihany. Ohatrany tonga dia nahazo hery matanjaka be izany ingeza vao niambozona an'ilay vakany e. Tonga sady aty. Mbola latsaka kely nefa ny amin'ny 12 ora katroka. Aloloha akaina kely tsy manamba tonga ny tena ora tsy maintsy andehanako ka. Mba hanao ahoana ry ny diako e. Mihina rangafa tsy maintsy ho avitry ny Orsoa. Zandry ilay feoana rivotra be. Mipaika izany ny ora. Efa ho avy koa izany ny Orsoa. Ary tena mihodinkodina be manerana an'ilay fariana izany tatio izany e. Aloloha hidina moramora etsy amin'ilay vato fipetrahan'ny Orsoa etsy. Oay, toa efa io ary izy. Aloloha anatin'ny malaka. Ny Orsoa. Oay, toky. Vonjeo re za toky andro any sisa ny andro iainako. Ndre tena mangano hany kely ny mason'ny Orsoa. Aza manaky fa tsy maintsy avitro ndre. Faono aky fa andro any ahoana sisa tsy azoko. Lava be re raha tantarako anao daholo fa efa nanatona angara maromanga nga ianao. Hitanao ve izy? Eny ary ny Orsoa, efa tamitsy ary izy naneraka ho aty aminao. Anavitra anao mihitsy angeny nandehanako aty e. Ka tsy afaka miala eto amin'ity toerana ty tsondra za toky e. Tena loza be raha masy io. Fa isa izany raha masy izany ary ny Orsoa. Izy ny mpanjaka ao. Tena tsy mahazava amiko fa mpanjaka ahoana e. Mba hazavao tsara hoe. Tsy hazava aminao re izany toky fa raha tena vonona ianao dia mba andao mba mahafanako fa tena efa voafatitra. Ka tena vonona nge zary ny Orsoa matotonga eto e. Akanao nge ny atondehako aty e. Tena vonona ianao Eno andao ary arao izay alehako e. Andao tsika hitsangana eto. Ka andao ary. Akipio ary masonao. Oay, fa izy tsika izany ary ny Orsoa. Aty ny misy anà lesy tsy napoziny lava Ie, ay ve toerana ohatr'izao ny aty e. Maina be ohatry ny natanety ihany fa saingy ohatry ny hafahafa be izany fotsiny. Voarary vato daholo ny atao anatiny. Fa isitsika izany ary ny Orsoa. Efa tontolo hafa ny aty e. Hitanao io varavaram-bato be io? Ie, tazako tsara io ka. Io ny varavarana miditra makao amin'ny ramasy. Zany ve? Oay, ay moa andrarahana kely amin'ity rano kely ity daholo izay lalana diavina rehetra. Aleoloha tomboka eto rangaha. Andaontsika hiditra re. Tena mahavariana azy ny toerana izany voarary vato daholo ny atao anatiny ato sady feno zavatra maitsomaitso ohatr'indreny hoe lomotra re sa tsy fantatra hoe inona. Tongotsika toky Ay malalaka be ohatr'izao ny ato. Toa feno trano kely voarafitra amin'ny zavamaniry ake. Andao hoe ry fa hitsy ny trano misy anà. Andao ary. Ao ary mandrosoa ato ny misy anà. Ay ve ato ianao no mipetraka e. Ie. Toa hevitra kely zarara misy isitrinana izy izany e. Nefa ny fanaka tena mamirapiratra be daholo. Vita amin'ny vato sary be daholo. Oay,
ary ohatra misy feon'olana izany ry Norosoa eny marina andraso hoe aloha jereko vetivety aleo aloha rangarangaragniko kely eto Norosoa ohatra to lafahafa be daoly reto hitako reto zara raha misy atsasametatra ny alavana ny vola amin'izany lava dia lava militovy amin'ny vata mihitsy nefa mitovitovy daoly ny endrik'izy rehetra olona ihany ary ve to sa inony sa ve to zany antsoina hoe vazimy zany tetavy ny tompontsika ianao fa mila anao mafy dia mafy izy ay lazao izy fa ho avy ary za e eny ary fa lasay Norosoa ahoana toky fa izaka ireny dia olona saika anao inona taty taranaka ramasy daholo lesy ireny a ay ramasy moa olona efa taloha be fa mbola velona mandraka kehitriny dia isan'ireny lazaina hoe efa simba ireny e hatramin'izao anefa dia mbola miriariato foana izy manomboka tamin'ny andron'ny fanjanahantany ry zareo no nandositra taty manakasina be manko ry zareo ireo sady mahery ody ay toy izany efa tantaranao fa ohatra ny mahaliana be izy zany a ie dia rehefa nyloton'ireo vahiny mpanjanahantany anefa ny odiny a dia izy ireo lasa nitsoaka taty dia nanorom-ponenana aty io mbola afaka mandeha tanety izy ireo fa tsy misy olona afaka mahita azy tsony na ray azy e mahavariana zany tantara zany a ary natonga anao aty indray ahoana ka ny antony indray a dia voatazina aty za fa atao takalinaina hony fa misy nanimbazimba ny asina maharamasy azy e toa hoe nisy vahino nitondra kisoa teto ambony-miadana ka nahota azy ireo efa impirisaka vonoany zareo atao sorona za fa mahery vitana be hony za dia mbola hitanao velinaina somatsara izao ihany noho ny farany aza dia nitetika ny akataranaka tamiko mihitsy ny ramasy fa tsy nanaiky hatramin'ny farany aloha za e ataoko ahoana moa ny anambady olona ohatra n'ireny ary ny zavatra tsy ampozinao a hoe ahoana ke tsy mahatsoa ny reny olona ireny fa mijanona tanora lalandava foana ramasy moa dia efa tsy lazaina tsony e efa midilatra ny amanjady taona zany ve tena mahagaga zany a dia inona ny ataontsika izany ry Norosoa ny ataontsika aloha izao a dia mamfanako izay voafatitra ny ramasy io e fa mifanontaniana manetitika kely ao a Norosoa dia izao e ahoana raha efa 20 taona zany ianao voatazony zavatra tato a dia 4 taona zany ianao amin'izao efa nambarako an'lahy teo ny e izay miara-monina amin'izareo a dia manana hery mitovy aminy 20 taona zany a nanomboka lasa tato nefa efa 20 taona koa izay ny lasa izany hoe efa 40 taona zany za hitanao io zany ve ie tena mahagaga zany a nefa angenao tena mbola tovavy kely tena tsy aveniko aloha fa tena mahambabo anahy mihitsy Norosoa ty e eny e nefa aloha mbola tsisy mahafantatra an'izay zavatra mety hitranga fa mbola tsy ho fotoanan'izany aloha izao e mbola hita eo ihany zany izay atavavoaka somatsara tato aloha izao ny tanjo zany hoe tavavoaka tato dia tsy ho voakeja ntsony fahoana ary Norosoa ahoana izay toky aiza zany ny hamahana ny fanahana voafatotra ato zany ao an-tranony ramasy ao mihitsy e misy vata mainty maromaro izay a mitoetra ao daholo ny fanahin'ny olona ambanin'ny fifehezany rehetra dia rehefa voavatao ny fanahako a dia afaka za e dia afaka miverina riry eny ambohitra eny to tena tsy mahampinona ngazo zavatra iainako izao nefa dia zavatra tena misy a dia amin'ny fomba hoanaka izany ny hamahantsika azy tao a rehefa tonga ny ora fatoriany a dia miaraka makao tsika fa izao aloha mbola tsy mety fa mbola maro be ny olona mivezivezy ao dia sao dia misy mahita ao ay ena re tsy maninona ky izany a efa ora roa zany nandeha na Norosoa nefa mbola tsy miverina ihany izy hatramin'izao a njahany kosa fa misy olona tamin'ny makatika mety izy angambizay
ay tongondry ka nanahoana ny diandry tany angatsy loza ary toky a fa misy inona e karaha-pitso ane ho ny anamasinana amin'ny fanambadiana isy ramasy e ahoana tsara dia nanaiky an'izany ve ianao mody manaiky fotsiny za loko fa tsika nefa andositra androany alina e tsy misy tokony hampanany amin'izany ay tokoa moa fa hono anke ahoana lesy inona moa izany ny dikan'le hitandry ndry le mitanynandro any ambony vaty ireny a sady amin'izay isaka ny atoandro foana ndry miakatra ao ambony ao mba aza vao kely hoe sady matetika ho ndry misy mahita dia nefa ny olona tsy sa manatona ndry zany e za moa zany ny voalohany ao antsika iny ihany nahita ndry teoko ka hitany lahy mila masoandro ny vatako mila hafanana dia mila azavany e dia izay ny andehanako eny amin'ny masoandro eny dia izay ny antony e fa sainga misy fetrany ihany anefa reny a ay ve ka misy miteny koa nge hoe mitomano ndry e voapirofo zany tamintsika ilenoana voalohany iny ka malahelo any dada sy neny dia ny fiainako lesy za enjana tokoa aloha zany e fa nyveriko fa mahatotonga endry e elahy izay ny mahatotongo any e aza tsongo noatra zany ary noroso fa mararika ka elahy tsy inona miteniteny foana ka fa misy sakafo ane ato e sao dia inona elahy aloha fa inona zany andraso ary reto lesy a oay to tantely sy voankazo maro be ie tony mba sakafonay aty e tsy misy an'izany vary zany aty tsara be kosa izy zany a ay ka mazotomana re misaotra betsaka ke a toka efa alina ny andro mino za fa efa matory daholo ny rehetra fa ndao amin'izay tsika hivoaka hitsaitsaika amin'izay ay dia aisa zany nandehanantsika aleo manaraka moramora amin'ity sisitsisiny ity a satria eto mba somary maizimaizina dia aleo mitsaitsaika moramora fa efa akaiky ny finenan'ny ramasitsika izao ay dia ahoanaka izany ny amoahana ny varavarana vaty be ro ny orosoa sady ohatrany vato hafahafa be mamirapiratra be ny iza sady fisaka be misokatra ho azy io rehefa tonga eny tsika e efa mahafantatra anay io fa mahafantatra anao ahoana ka andao aloha andeha tsy afaka miresaka lava be tsika oay ary tony votokoa voakasihanao le izy tena mahagaga zao a tena mahasondrina zao zavatra mitranga zao tohatra ny hoe namoaka zavana daolo indray izay hitsahany tongotra ary feno vato mamirapiratra be daolo anie manazava ny efitrano ato izany sady ay efitrano mizarazara be ny ato ary makay zary zany lalana izany za hitako kataitra zany ramasy zany ka ahoana ny ataonay tsy adiniko foana aloha fa aleo araraka ihany ty rano ty zay manko ny afatringabeko toka atony misy an'la vata mainty ay dia atao ahoana zany ake tsy maintsy atao aloha zay sokafan'io e ka be dehibe ny reto dia aiza mireto no izy be dehibe mihitsy nyreo vata mainty ireo fa zay ambony indrindra ny misy ny anahy ay aleo aloha andramako sokafana re tena mihidy mafy be ny izy zany ao indray ary hoe anokafako azy tena mafy be koa ty oay tena misy olona zany ry norosoa zany mandehandeha any ambadika any zany eny tokoa aleo aloha miafina dia aiza ny fiainantsika nefa e taoko izay aza dia lasa e aleo hiverina mahan'la vata indray tsika ary sao dia mba misy fanalahidy afaka i mamohany ty a ndraso tokoa hoe eny tokoa letsy a io marina dia aiza zany ny fanalahidy mamohany io e aleo lesy fa hojereko any amin'ny efitra misy andramasy loha ka ahoana nefa raha tratra any ianao e ao lesy fa tsy tratra izany za zavatra ato akaikely ato anie izany e ndehana ary ndry nitoby kely taty amiko masony orosoa dia lasa izy engany mba tsy ho tratra izy ka
tonga zary toka tena saiko tratra za fa tena tao amin'ny efitra fandrin'ny ramaso mihitsy anie nisy an'le fanalahidy misaotra anao zanareo za tena efa nitaitaina mafy mihitsy ange ho hita toy hoe moako azy malaky ty ary aleo alosokavako ary ty isa 2 3 oay to vonisokatra le vata mahity be teo amborindra dia nisy azavana mamiratra be mila ajambena maso mihitsy ary nisy zavatra le tsapy eny tena amin'ny andro norosoa inona riny oay totora norosoa sady lasa maizina be tapoka teo tena miroro be daholo tanatokato zany ka miroro hatramin'ny efitra misy anay dia inona riny ataoko aleoloha bataiko tsy mahazavazava kely tsy norosoa ka mavesatra ko ny izy zany zay ohatray fa nomasoko ve mandrorosa norosoa ve io to tsy mahampino ndray ty zavatra hitako ty tena izy ve ty tena lasa mivadika endriko lefa lehibe fa tsy mitovy amin'ny hitako teo tsony tena efa hanoany amin'ny 7 taona mihitsy raha zao endriny zao aleo aloha bataiko izy dia andao an'ity toerana ity zay fa sao dia tratra ety any ka lasa zao oay tena tonga ty tanety any ka tsika norosoa misaotra anao zanareo misaotra betsaka anao ry toka tena nafonenao mihitsy ianao fanavotana anay nefa afaka soma tsara tsika tsisy isaorana zany ka tonga soa nareo oay ingabe raha maromanga io mijoromalo anantsika io ry norosoa eny tokoa arabainy ianao ry norosoa tafaverina soma tsara ety amin'ny fiarahamondrany ray tena misaotra betsaka tamin'ny fanampianao fa zao ringabe ay tena tsy lolo no mitoetra amin'ny fario ringabe aiza mbola miteny an'izany alohanao anaka efa haiko zany fa talohantsika hiala teto amin'izay andao tokoa re sady ny alina koa ty vao misasaka tena misy teriko avana teo amin'ny fiainako izy zavatra ny ainako iny ka zay fa misampaneto ny lalantsika ty misy fanafody kely andrarao kely amin'ny lohanao indry toky rehefa akaiky ny trano ianao mba ahitany fianakavena sy ny olona rehetra anao ndray tena misaotra betsaka anao ringabe zay fa velome ndry lasa nanjavana tsy hitantsony izy ry norosoa vita ny adidiny tamintsika dia lasa tokoa izy dia hoaiza moa zany tsika izao ry toka ody any aminayka itsika efa ho aizaindray aleoloha rarakako amin'ny lohako amin'izay rangaty rahampanafody zay mba ahoana re fihetsem-pondry zareo mahita anandray indrindra fa meva kely dia mety mbola tadidiny dadatoa indray ary ve norosoa toka tena midobodoboka be ny foko fa ahoanaky tsy haiko hoe mety le hifanehatra amin'ny olombelona indray ngamba ianao mba efa nahazatrazatra anay ihany na za koa zany zany efa tsy hita tanato amin'ny fotoana maro fa tongontsika kia tia ny trano aleoloha dodoniko ny varavarana ary ohatran misy olona mandondona nge zany varavarana zany aleo jereko iza koa ary zany amin'ity andro efa alina be ty ao voay rery dadatoa fa toky ihany ty ahoana tsara hoe toky ony aleo voaina malaky ka ohatray fa toko marina fa taiza foany se dia izy ty vehivavy oetiny se aty ty dada sineny foazonareo fa ohatry misy mitabataba be any any avelany an'izany
vilo mandrosoa ty nareo e, mandrosoa ka? Andao ny androso ry norosoa. oay ny zanako maro Neny. tonga ihany ianao rotoka fa taiza foana ialahy rotoky e Zoky marina Zandroko. fa taiza foana ialahy za efa nalahelo be hoe tsy ahita latsony. Fa ahoana marina ary se rotoky a? Tena tsy azoko. Zao e, mipetraha daholo nareo. Zao ny tena zavatra nisy marina. Izy aloha no norosoa e. Le vehivavy very tao amin'ny farinam-bo miadana efa 20 taona lasa zay. Norosoa? Ie, dia toy izao daholo ny zavatra niseho rehetrarehetra ka nahatonga anazy hitanareo izao indray. Sy ny antony tsy nahitanareo anana nandritra ny fotoana lavalava. Tena lalina zany a. Tena lehilahy mahery se. Tena nahavita zavatra miavaka tsy takatry ny saina mihitsy. Fa zao ry zareo a. Enoy tsara ty zavatra lazaiko anareo ty. Eny ro norosoa. Eto Madagasikara dia mbola misy tokoa zany atao hoe vahazimy zany. Fa sainginy tsy hitantsika intsony ry zareo amin'izao fotoana izao. Anisan'ny ohatra raisina akaiky ny tao amin'ny farihanam-bomiadana. Tsy lolo velively ny toetra ao. Sarotiny amin'ny asiny maizy azy izy. Ary zava-dehibe aminy tokoa zany asiny zany. Rehefa mba mampitandrina ny taolona ireo zokon'olona hoe fady ny manao an'izao a, dia tandro fatratra fa mety hisy ankony amin'ny fiainana. Marina zany. Natolotry ny malay misaraka groupe-nareo teo ny fizarana farosady farany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Mystère Nambomiadana. Tantara no soratan'i Landry Steven. Novelomin'ny Tovo, Volana, Landry Steven, Clément Saloy, ary Finiavana. Nandray fiosina anao totosa. Tovo Andriambololona, Studio ny prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.